Tombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa ry havako. Amen. Misaotra anao izay Tompo fa omenao indray izay an'izao herinandro vaovao izao, tena hifalianay tokoa. Fa fanomezan-tsarobidy avy aminao izany. Ka dera saotra aza voninahitra natolotra ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Indre ny hafaliantsika ry havana misaotra ny Tompo satria afaka niaraka niangona omaly. Ary mbola isaorana sy iderena izy araka mivavaka teo fa novelariny indray eto anatsika mba hiainantsika izao herinandro vaovao izao. Ho an'ny mpino mahatoky an'i Jesoa ary ety am-piandohan'ny herinandro dia andinge hovakitsika ny Salamo 110, ny andininy 410 andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fiareko sy hampingako ianao, ny teninao no andrasako. Amen. Izany ny tenin'ny mpanao salamo izany no entintsika indray hamakivaky ity herinandro ity satria amin'izao fiainana izao dia tsy ilaozan'izay mety misy zavatra manahirana. Indrindra moa fa io ny ataon'ny fahavalo na ny tsy tia. Ambareto ary fa fierena sy hampinga ny Tompo. Ny dikan'izany dia maharo tanteraka amin'ny fahavalo izy. Ny hampinga dia fiarovana amin'ny lefina sy ny sabatra ary ny zana-tsipika rehetra. Maharo tanteraka ny mpino izay mino sy mahatoky azy ary manantena azy mandrakariva ny Tompo. Eto koa dia ahitana taratra fa ny mpanao salamo dia miteny hoe ny teninao no andrasako. Ny dikan'izany koa dia tsy inona koa fa tsy manana hery handresena ny fahavalo ny mpanompon'Andriamanitra fa dia mahatoky kosa an'ireo teny fampanantenan'ny Tompo maro be voalaza ny ao anatin'ny Baiboly izany. Ny tenin'Andriamanitra no fototry ny finoana hitantsika eto. Ry havana, tazony amin'ny finoana ireo tenin'Andriamanitra maro be izay efa azonao dia ho voaharo sy ho voatohana ary ho voavonjy tanteraka ny fiainanao amin'i Jesosy Kristy. Mirary soa sy fahombiazana tanteraka ho anao amin'izao herinandro vaovao izao. Mba ho herinandro mpandresena ho anao anety herinandro ity ary herinandro andraisanao valim-bavaka ihany koa. Amen. Andeha hivavaka ary sika. Ry Tompo Ray eny an-danitra fantatrao ny tsirairay avy. Fantatrao ny mpanomponao tsirairay avy Tompo. Ingane raha misy mandalo ady dia mba andresy. Ingane Tompo izay manana fikasana tsara tompoka amin'ity herinandro ity. Entiny manasoa sy manatsara amin'ny fiainany dia ianao mihitsy Jesosy Kristy no hitari-dalana azy ireny mba azahoany fahombiazana hatongavany amin'ny tanjona tanteraka izay iriny. Dia atolotra ianao koa mba anjakanao mandrakariva ny fiainanay indrindra ny fonay Tompo, ary impio izay isan'andro hiaina sy velona amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.